io ary fa niova tanteraka ny fandehan'le ady any Iran tam'le fanazavako farany teto manko de nitena hoe tazomin'ny iranianina mitenda keliny am'izay Donald Trump tsy afaka mikofoka tsony, tsy afaka manao ninina tsony de mbola misy any PDP ny gasy any any ambadika any mbola ina moa zany ny Amerikana matanjaka be zao fa niova izy io ary io ny résultat isa manatsaina ny iranianina misaina zay le izy de maro zany tifiriny ina moa zany manao foana koa le israélianina tifiriny israélianina le dépôt na gaz liquéfié anisan'ny tena hoe mamelona ny Iran zany eo amin'ny 90% ny ina moa zany ny gaz liquéfié zany anatina dépôt anankiray de tifiriny potehany israélianina valiny zay ny iranianina misaina tsy mamaly ny israélianina izy tsy mamaly ny amerikanina izy fa tifiriny ny dépôt de gaz liquéfié any Irak tifiriny ko ny ray any Dubai tifiriny ko ny ray aiza mosy teo iny aleo lefa tsika mihitsy le izy stratégie zay de mivadika guerre d'énergie poka tanteraka zao tontolo zao tsy tazona tsony ny vidin'ny solika eran-tany am'izao fotoana zao de na Donald Trump raha ina moa zany niady amin'ny israélianina hoe tsy azoko mihitsy ny antony anaovany israélianina zany ozy de datsabo tena ina moa zany manao foana zany le israélianina ozy izy tsy faty Donald Trump fa tsy maintsy isy fiantraikany any aminy io ary potika tanteraka Donald Trump am'izao fotoana zao amin'ny fifidianana manaraka io amin'ny mandat amin'ny octobre potika tanteraka izy am'izao tsy voafehiny le ady tsy zavatra vita mitsony am'izao de jerevareo nge that's what it. Au 20e jour de guerre, le conflit entre dans une nouvelle phase au Moyen-Orient. L'Iran a frappé le plus important site de gaz naturel liquéfié du monde au Qatar, avec une intensité inédite depuis le début de la guerre, provoquant des dommages considérables. Va-t-on vers un basculement dans une guerre énergétique totale? Les marchés sont inquiets. Maryse Burgot avec le révélateur de israélienne. C'est un tournant. Jamais les installations pétrolières et gazières n'ont été à ce point touchées depuis le début de ce conflit. Récit de ces dernières 24 heures de cette nouvelle guerre des hydrocarbures. Cela commence hier en Iran. Io tifiriny israélianina ny dépôt ina moa zany gaz liquéfié en Iran zay gn'alomboany. Les Israéliens frappent une installation gazière. C'est le site de production de gaz liquéfié de South Pars. Vital pour les Iraniens, ce site fournit 70% du gaz naturel consommé en Iran. Colère de Téhéran qui riposte au Qatar dans la nuit. C'est ny israélianina manao foana efa tsy tan'izay israélianina tsony zay atao satria vonoina ny atsy potehany ny atsy poterany atsy le ina moa zany l'iranianina mbola miresista ihany tsy zavatra azo atao mihitsy ny régime zany tapahana aloha fa poussé ihany io tsy tatsony fika de lanao foana nitifitra le dépôt de zavatra nataony iza moa ny iranianina voalohany any Irak izy mitifitra ty any Qatar moa zany any Qatar saisissante d'une frappe io ary izy manana fitaovam-piadina izy atram'izao na poterina io tonne ny amany. D'ailleurs, sur le champ, le prix du gaz européen explose. Il s'est envolé jusqu'à plus 35% aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. L'Iran frappe aussi l'Arabie Saoudite. Raffinerie qui est visée. De drones sur les rives de la mer Rouge, mais aussi sur une installation à Riyad, la capitale. Il est un farany hoe ny Amerikanina sy ny ino zany Israéliana zany mampiasa dôme de fer hoe interceptena ny missile balistique nefa ny iranianina misaina drone ny ampiasaina
drone nampiasaina tsy voatazona an'ireny dôme de fer reny de io zany zavatra atao piteala dolidolidolo izy la mafy be ala de bombarde la fa manana capacité tsara izy io mitifitra miaraka amin'ny drone raha missile balistique vo mitifitra mandeha izy misy site de lancement iny de miala avy any américain sy l'israélien tonga de le site de lancement no ty firme zareo zany de tsy afaka mitifitra tsona manaraka potipotika dolo tany fa ny drone drone le fa laotry zao fotsiny io avy any ino zany avy any amin'ny lakaly ela le fa laotry zao le drone de lasa le drone de mandeha any de injehana tsy tratra tsony de io izy io afaka manana drone mbola manana drone tsara ny iranianina afahany tifitra zay rehetrarehetra ary efa nampitandro la hoe tandremo tamin'ny amerikana saiky tifitra le nosy kely tary nosy kely any iny ino mo carte amizay raha tsy diso de nampitandro le rana kitiany lesanga eo de tsy nasa ny amerikana tsy nasa nikitika le nosy anankiray ary de efa nijanona ny amerikana tsy sa de ny israelianina ndray zany zao no nitifitra tamin'ny etarina de avy izy io satria lesany manao ivery lesa fa maty tanteraky zay de kitiany lesany nino zany base pétrolière de afaka mitifitra zay manana moyen tsara ty firana Arabie Saoudite ty firana Qatar ty firana iranianina de manana angany tanteraky zao tontolo zao avy amin'ny lisany ary lisany tokony andrakitra amin'io zavatra io da any amin'ny zao tontolo zao no manome tsiny any lisany tsy manjary am'izao ary lisany potiky lisany zao zay tsisy raha inainy io tsisy raha inainy io potiky lisany zao lisany iny potiky io nasiny Ce pays organisait hier soir une réunion avec d'autres dirigeants de Arabie Saoudite musulmans et pour la première fois, le royaume menace ouvertement l'Iran. Comme nous l'avons. de menace amizay izy moa ny Émirat Arabie Saoudite menace ny Iran fa afaka nineo izy zay no natonga ny reto tsy nietsika mihitsy ny tifiriny Iran foana nino mo zany intérêt américain amin'ny reny any amin'ny golfe persika reny any Dubai any Bahrain any Irak any Qatar tsy nietsika mihitsy reto satria fatazy reo fa ratsy be io ratsy be raha mietsika eo izy samy miaraka potika eo de zao zany izy menace fa afaka nineo izy de tuizako. Nous nous réservons le droit de prendre des mesures militaires si cela est jugé nécessaire. Autre frappe iranienne, cette fois Pétanque. au Koweït. Petantat Deux petantat avions ciblés ce matin par des drones. maranitra raga iranianina À Donald Trump. Il met en garde son allié, le Premier ministre Israël. so miady amizay Donald Trump sy isa moa Benjamin Netanyahu ny amerikana sy ny israelina amizay zao no famaly hoe tsy azoko mihitsy ozy le zany ny ravany izy moa israeliana an'iny vraiment tena c'est bête satria fanta Donald Trump raha vo mikitiky reny ianao de petahany iranianina dolo renao zany dépôt pétrolier rehetrarehetra reo de miaraka maniny anganiny eo tsy miaraka maniny anganiny fa ninazy ny iranianina vitany fiainana efa firy taona izy ny embargo fa vitany foana ny fiainana fa ireto minany anganiny de zao zany zao Donald Trump lagy be i Donald Trump am'le namany amin'ny israelianina hoe vendrapy raha be ozy izy de Benjamin Netanyahu tsy azo mihitsy anaovany reny io miady Trump demande de ne plus cibler de sites d'hydrocarbures. Parfois, il fait des choses que je n'aime pas, et il ne le refera plus. Dernière vengeance de Bon, l'Iran cet voilà, après-midi. 5 coups, Israël. Qui est ciblé. Il s'agit de la raffinerie de pétrole de Haïfa. La France appelle à stopper l'on. trapaka amizay ny Europeana la France mangataka hoe ajanona le izy fa afaka nineo la France tsy afaka nineo la tsy zavatra azo atao io. Engrenage. Cette escalade est inconsidérée. Nous défendons l'idée d'un moratoire sur les infrastructures civiles, les personnes civiles dans ce conflit et une désescalade rapide. Par ailleurs, 6 pays européens, dont la France, se disent ce soir prêts à garantir la sécurité dans le détroit d'Ormuz. Sécuriser Mais nous, cela ne se fera que
si un cessez-le-feu est déclaré. Nefa tsy possible ny afahan'ino moa zany ny miantsony européen ny Macron hoe andao sécurisera le ino moa zany détroit d'Ormuz fa tsy possible zay raha tsy misy cessez-le-feu. Ina dikany cessez-le-feu? Ajanony le guerre. Tsy vitan'lisany l'izy tsy resalesany Iran miara-maty atsika rehetrarehetra era zao tontolo zao fa ajanony le guerre. De angataka zany Macron sy ny européen angambany iteny amin'ny Donald Trump hoe tsy vitan'lisany tsy resalesany Iran iteny koa amin'ny Iran hoe izy moa israélienne tsy resalesany Iran va dabouer les guerres fa ça sert à rien, c'est du n'importe quoi. Vendrapra be daholo lisany hoe nieritreritry hoe anapotika ny Iran hoe tifirinay Ayatollah Ali Khamenei tifiriko azy tifiriko azy tifiriko azy fa tsy vita lisany lizy. Sa miaraka amin'ny anganiny eto zireo ny lisany mahay ny afinatsangany lisany. De iteny izy moa ny européen hoe ajanony io guerre io de zay faharesena be de be zay amin'ny Trump tsy vita ny mission ny popularité manao chute libre tonga ny fifidianana amin'ny ina moa zany mi-mandat amin'ny octobre de tigny fafany Donald Trump restataire Donald Trump io misy moa miteny ahoana na resa ahoana satria zao nanapotika lafa tsy zavita nininy e raha zao manengala raha zao. Pourquoi ces dernières frappes inédites sur le complexe gazier de Ras Laffan dans le nord du Qatar changent autant la donne? Pourquoi cette immense réserve de gaz est si stratégique? Voyez l'enquête de Benjamin Delombre et Alexandre Gras. Ras Laffan, au Qatar. La plus grande usine de liquéfaction de gaz. Tia nipetahany iranianina teo fa inona no mahatonga an'io miovany ana satria mianga avao daholo ny pétrole ino moa zany gaz liquéfié Au monde, visé hier par des frappes iraniennes. Pourquoi ces bombardements sur cette infrastructure stratégique menacent-ils l'approvisionnement énergétique d'une partie de la planète? Décryptage. Plus étendu que la Corse, voici un immense champ gazier. 51 milliards. zay ihany aloha ino nazomba reto fa de zay manangany tanteraka ny amerikana sy israeliana tsy afaka anao ninina amin'ny Iran zany de ina moa zany tsara ina moa zany ampahafantariko rehetra fa misy gasy tena manohana be ny Israel sy ny amerikana mafy be Corleo angamba nanisy io ty Corleo ty isanandro vaky io de mandromba ny amerikana sy israeliana foana ty Corleo ty ka identifiako le Corleo aiza ho aiza ny amafy ny amerikana aiza ho aiza ny amafy ny israeliana fa zao zareo manenganiny zao anaovany iranianina azy ny iranianina stratège petraka ka ty Corleo ty manome lagy raha hoe ela ve gasy de la anampina Israely satria la mpivavaka kristianina zany takaka io kristianina zareo baiboly rehetra rehetra io de zay ny anoanany israeliana olona mpivavaka be le sity mpivavaka io fivavahana foana ataonao fa zavatra atao isan'andro de propagande ny guerrany israeliana ino moa zany ny puissance ny amerikana sy ny israeliana zay ny propagande ataonao isan'andro de manaratsy ny iranianina foana izy maty Ismail Hamad zany mafaly azy ino moa zany sitina mpivavaka de mafaly azy eo maty ianina de zay foana teneniny tsy hainy akory le stratégie inona zavatra mandalo amle guerre fa ny azy de hoe mamely be de manao propagande zareo porte avion de Donald Trump de Benjamin Netanyahu zany foana nataony isan'andro de fizy mitory fivavahana de olona mitory fivavahana izy de manohana ny olona mpamono zazavao mevavy mpanapotika firenena fitaovam-piadina amina firy miliara ny apotika andeha aminoana olona de izy sika mpitory teny sy fivavahana izy manao an'io ka tiako fantatra lary Cornelio fa olona vendrapy relahy olona vendrapy zareo mpitory fivavahana izy de dezaro rehetra makasika daara koa zao aramove publication de mino izy fa nisy an'ty hoe mosesy ny manamaky ny ranomasina mena de mino an'izany izy aiza ho aiza niveau de QI
débile olona débile zao ny inona de eo ile liste nationale reo manao propagande ny américaine manaratsy ny ino moa zany manaratsy ny ay misy gasy koa laza de misy mitena any zany de le zany mandoka izy moa ny américaine sy ny iana de manaratsy ny iraniana foana ataony site io satria izy mpivavaka fa zao io zao no fandehan'ny Cornelio io izy io zao no résultat-ny guerre dia ho an'lisan'ny gasy etrehitra zay manao any américaine ny anganiny izy io